hafatra fafito farany zany ty. Fafito farany. Ty hafatra fafito farany ty zany voalohany de natao antsika rehetrarehetra zany atao amin'ny tambazotra sosialy izay efa resy lahatra. Magnentana anareo rehetrarehetra zany zaho amin'izao fotoana zao mba hiaraka aminay hanohan-kevitry, haneho hevitry na par vidéo na par message rehetrarehetra. Ary magnentana anareo rehetrarehetra zany koa zay manana fanontaniana, hametraka fanontaniana amin'iregny compte-nay regny, compte-ny marika Tatandraza regny zany apetrao fanontanianao raha misy fanontaniana tianao hapetraka mikasika fanjakam-pisorona, mikasika marika Tatandraza, vonona mamaly tsara zany zahay. Ary magnentana anao zay fa resy lahatra koa haneho hevitra anao na amin'ny alalan'ny vidéo zany fanohan-kevitra zao, na amin'ny alalan'ny message fotsiny, na amin'ny alalan'ny commentaire, fanohana partage. Tena aseho fa resy lahatra anao zany hiara hiady tsika ho an'ity fanjakam-pisorona ty. De tahaka ny ataony Luc Hervé regny maneho hevitra rangaha, anao tsy marary moa anao, tsy marary ny zavatra ataon'ireto mpitondra fanjakana tsy manjary reto, tsy aseho ny hevitranao. Ary eto koa zao de mbola magnentana antsika rehetrarehetra foko 12 hitodika amin'ny fanjakam-pisorona, hanohana ty fanjakam-pisorona ty, tohagno antsika marika Tatandraza mba ho lany filoham-pirenena fa raha lany igny ho afaka ny fijaliana satria fanjakan'i Jesosy no entiny fanjakam-pisorona. Magnentana ny vahoakan'ny Majunga, vahoakan'ny Majunga rehetrarehetra, vahoakan'ny Diego rehetrarehetra, vahoakan'ny Tamatave, vahoakan'ny Tanarivo, vahoakan'ny Fianarantsoa, vahoakan'ny Toliara rehetrarehetra hanohana ty fanjakam-pisorona ty, hitodika fanjakam-pisorona ty. Daka ao antsika agny ty fanjakan'ny Satana manapodika antsika hatramin'izay fa hitodika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'i Jesosy. Tsy ho tombotsoan'ny marika Tatandraza irery ihany io, fa ho tombotsoantsika, ho tombotsoan'ny taranantsika rehefa fanjakam-pisorona zany mijoro. Ny ho avintsika no tsinjovin'ny fanjakam-pisorona io, ho avin'ny tanora, ny ho avin'ny taranaka, ho avin'ny firenena. Zany tena hazo tombony bebe kokoa ao amin'ity fanjakam-pisorona ity zany. Magnentana ihany koa ny mpanan-karena rehetrarehetra, anareo mpanan-karena miliardera, tohagno ny fanjakam-pisorona, tohagno ny marika Tatandraza amin'ny fanagnanao amin'ny arenanao. Io arenanao io tsisy ilagnan'io mihitsy. Ewa, tsinjovo ny ho avin'ny fanahinao, tsinjovo ny ho avin'ny taranakao, tsinjovo ny ho avinao rehetrarehetra. Harena tsy havonjy anao, hitondranao agnafo be io, ka tonga vasaina anao mpanan-karena, anao mpanam-bola, mpagnefoefo. Fanjakam-pisorona ty tsy hanjakan'ny mpanam-bola ty mpanan-karena zany, tava agnaty lohanao zany. Raha fa tsy hanao fanjakam-pisorona anao, mieritsereta fa ao agnafo be ny hafaranao. Adiny mbola zao anao harenanao ento anohano fanjakam-pisorona, anohano ny marika Tatandraza amin'ny piasa lehibe atao eto Madagasikara ho famonjena ny firenena, ho famonjena ny mahantra. Anao mahinakinaka, be hinakinaka io, tsopo rehetrarehetra, anareo tsopo rehetrarehetra mahinakinaka ty firenena ty, tohano amin'ny arenanao fanjakam-pisorona. Andao hiara hiasa, raha miasa amin'ny marika Tatandraza iraka lehibe farany, solon-tenan'ny lanitra, solon-tenan'i Jesosy, hamonjy ny Madagasikara. Anao zay fa manana hetaheta hamonjy ty firenena ty, mitsangana hiaraka amin'ny marika Tatandraza. Andao tsika hanohana marika Tatandraza, andao hifidy ny marika Tatandraza, mitsangana. Anao zay filoham-pirenena zay fa vono hanohana hiaraka amin'ny marika Tatandraza, tongava, andao hiaraka amin'ny marika Tatandraza tsika hanohana marika Tatandraza, zay vono hiara hiasa marika Tatandraza. Anao filoham-pirenena zay fa vono hiaraka aminay, andao. Anao ministra, député, maire rehetrarehetra, fa vono hiara-miasa amin'ny marika Tatandraza, andao tsika. Andao anao soka miara-milanjo, tokony miara-mamindra hanohana fanjakam-pisorona. Anao pasteur, kristiana, vono hiaraka marika Tatandraza, andao daholo hanohana ty asa ty tsika, hifidy ty asa ty fa ity no vahaolana ho an'ty firenentsika ty. Ho anao rehetrarehetra zay tsy fahavalo ty firenena ty fa tena te hamonjy ty firenena ty. Anao artista, mpanakanto rehetrarehetra, andao hanohana marika Tatandraza, hifidy marika Tatandraza, hanohana fanjakam-pisorona, hagnavotana ty firenenantsika zay latsaka andavaka ity. Anao rehetrarehetra bara mpivarotra rehetrarehetra amin'ny botika rehetrarehetra ery Madagasikara, mpianatra université, mitsangana antsika hanohana ty fanjakam-pisorona ty fa ity vahaolana ho an'ny firenenantsika ty zany. Zay no hafatra ho antsika rehetrarehetra vahoaka malagasy zany, de misaotra anao nanaraka ny fandaharana ataoko zany nanomboka voalohany hatramin'ny farany. De manaraka any koa antsika zany de mbola hiaraka any amin'ny fotoana mahamety azy koa zany fa de misaotra anao ary fitigny za rehetrarehetra zany fanehoan-kevitra zany mba raharam-pifidianana ty zany momba ny fanjakam-pisorona sy marika Tatandraza, mba hanohanantsika azy sy fidianantsika azy mba hagnavotana ty firenenantsika ty zany. Ka de mino aho fa ho resy lahatra ny manomboka zao, tsy hanenjika intsony ianao, ary anareo miaramila zandarma rehetrarehetra de tanigna daholo mba tsy hanenjika intsony zany, ary hanohana ty fanjakam-pisorona ty. Ialagna tsiny raha nisy ny fomba fiteny nety mafimafy tao anatin'ny teny zay fa maratra loatra fonay noho ny zavatra misy ataonareo mpitondra fanjakana. Zay le hafatra de misaotra antsika sy raha nanaraka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany, de manao veloma antsika rehetrarehetra de samy tahian-Jeovan'Andriamanitra daholo antsika rehetrarehetra. Veloma tokoa.